Darabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompon'izao rehetra izao. Aza reraka miarina fa Jesoa tsy reraka manarina. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Angamba ianao efa miteny mihitsy hoe efa leo angamba izao Andriamanitra izao. Rehefa mandinika ny fiainanao ianao. Amin'ity anio ity dia hoporofoko aminao fa tsy reraka ny aminao zany Andriamanitra. Mbola vonina hiala nenina aminao mandrakariva Andriamanitra. Ary vonina ny anarina anao hatrany izy. Be dia be ny lafin-javatra amin'ny fiainantsika izay mahatonga antsika hiraviravy tanana. Ka mahatonga antsika hiteny zavatra toy izany. Ohatra fotsiny izao eo amin'ny tenanao manokana. Mety misy fitsipika na disiplina napetraka ao hitondranao ny fiainanao. 2 andro 3 andro ihany dia fa tsy tanteraka indray ilay izy nefa efa nentina mbavaka mihitsy. Na merina indray ianao dia taka izany hatrany dia fariny ianao lasa miraviravy tanana hoe tsy mahavita intsony fa reraka manamelo tena sisa. Dikan'izany efa milavolefiny eo anatrehan'ilay olana sahady ianao mahalala fa tokony amboarina ny fiainanao nefa efa tsy mahavita intsony ianao satria reraka. Nataka izany koa mety misy toetra mihitsy any anatintsika any izay tsy mety voafolaka dia entina mbavaka dia avy eo nefa miverina foana ihany ilay izy dia farantsika reraka mihitsy na dia le mitondra mbavaka an'ilay izy ary dia mihevitritsika hoe tsy efa leo ve Andriamanitra hoe zany foana ny an'ity olona ity dia lasa miraviravy tanantsika dia mipetraka fotsiny tsy mety manao tsina satria zany ilay miraviravy tanana tsy hanao ninina intsony izy ny dikany fa efa milavolefiny eo anatrehan'ilay olana. Dia tahaka izany koa mety amin'ny fomba fiasa ilay izy ao an-tokantranonao zao mety hoe nisy fandaminana napetraka tao rehefa ohatra izao tsika dia manao an'izao rehefa ohatra izao tsika dia manao an'izao dia nandeha 2 andro 3 andro rehefa avy eo miverina amin'ilay taloha ihany nandao indray ny fandaminana vaovao miverina amin'ilay taloha ihany mikorotana sy bordelina ihany ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra reraka ianao mety any am-piangonana koa ohatra izany misy fandaminana napetraka ao anivon'ilay fikambanana efa natao fivoriana ngezabe mihitsiny fa avy eo miverina foana ihany ianao nefa mpitarika dia ohatra namelo teny ianao farany dia reraka ianao tea metra-pelana mihitsy ianao farany satria izy ianao hoe tsy zavatra miova mihitsy reraka aza reraka miarina ry havana aza miraviravy tanana fa ny fomba fiteny toy izany ny fomba fihevitra toy izany efa fomba fihevitry ny olona miraviravy tanana zany mety any ampiasana koa ilay fomba fiasa naiza dia ohatr'izay indraindray rerakatsika satria milatsaka foana milatsaka mandrakariva dia tahaka izany koa mety amin'ny fifandraisanao amin'ny olona mihitsy ilay izy ny fifandraisanao amin'ny vadinao ohatra natao foana ny resaka ahoana ny anatsarana ny fiarahana sy ny fifandraisana sy ny toy izany nefa rehefa avy eo miverina amin'ilay teo aloha ihany dia rerakatsika dia tahaka izany koa fifandraisana amin'ny zanaka na mety ho fifandraisana ihany koa amin'ny mpiara-miasa fifandraisana amin'ny mpiara-manompo any amin'ny fiangonana any efa tena hoe natsaraina nanao ezaka mihitsy ianao hoe andeha ataoko ohatr'izao indray ary nisy an'ity fampianaranyity indray hoe izao indray natao dia nanao indray nefa avy eo tsy mety akory ilay izy nanao dia nety kely fotsiny dia nazotozoto ianao hoe hay tena mety ilay izy avy eo nefa tsy vita indray ilay izy fa tsy vita fa dia izay milavo foantsika eo anatrehan'ny zavatra izay atao dia lasa reraka kamo tsy te hanao na inona intsony efa milavolefina manangana saina fotsy zany ny dikany. Ary ny tena zavatra ngezabe amin'izy io dia ilay amin'ilay fiarahana amin'ny tompo mihitsy ny tena mahabetsaka ny olona miraviravy tanana tsy mety hiarina intsony satria asa mety misy fahazaran-dratsy mamatotra anao dia miverina foana toy izany hoe menatra amin'Andriamanitra fa ohatra hoe tia foana ny zavatra horesahako amin'Andriamanitra tohatra ny tsy manana zavatra resahana amin'ny afa-tsy tia dia menatra ianao dia lasa mieritreritra hoe tsy te hibebaka ny amin'izany intsony na tsy te hierika ny amin'izany intsony dia lasa milavolefina ny dikany miraviravy tanana izany tsy te hiarina indray na hoe amerina hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetra indray nataka izany koa nametraka fandaminana ianao hoe rehefa ohatr'izao no mivavaka na ohatr'izao mamaky tenin'Andriamanitra nividikarina kely mihitsy ianao andraisanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana samihafa fa pejy anankiroa na 3 ihany ny vitanao tamin'izy dia izay tsika rehetrarehetra ohatra avana dia manao an'izany daholo fa aza mieritreritra ianao hoe ianao rery no miaina toy izany fa izany daholo izany ilay hoe misy manao tsika voady taom-baovao le 2 dia efa tsy tanteraka intsony dia reraka tsika satria hoe reraka vizana fa miverina foana ihany ilay zavatra anio dia te hiteny aminao hoe avereno indray miarena indray mitsangana indray atsangano ny tananao ary izany natonga ny tenin'Andriamanitra nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpanompo ny ampaherezo ny tanana miraviravy atanjao ny lohalika-malemy lazao zay reraka-po hoe mahereza tsy tian'Andriamanitra iraviravy ny tananao fa tian'Andriamanitra hitsangana sy hiasa foana ianao satria Andriamanitra mbola vonina hanangana anao Andriamanitra mbola vonina hampiarina anao ary tsy marina mihitsy ny filazanao fa efa reraka ny aminao izy ny profo
dehibe ao anatin'ny soratra masina. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra ambarany manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary zany no nampaharetako famindrampo ho anao. Mampaharitra famindrampo Andriamanitra satria tena lehibe ny fitiavany antsika. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao izy dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Izay manantona azy anie tsy mba misy laviny mihitsy ianao io. Na toy inona fahalavonao, na toy inona eto hoe endrika toerana izay nahalatsaka anao raha miverina ianao dia ho raisiny indray. Raha miverina ianao dia ho raisiny indray. Ary ny famindrampon'i Jehovah tsy mahalany ritra antsika. Tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany. Mba fantatrao ve ny asarobidin'izany teny hoe tsy mitsahatra ny fiantrany. Matoa ianao mbola velonaina dia mbola famindrampon'Andriamanitra. Mbola te hamindrafo aminao izy ny dikany. Fa rehefa ohatra ianao ka tena tsy tian'Andriamanitra ho eto amin'ity tany ity intsony dia nalainy amin'izay ianao. Mety efa miantso fahafatesana ianao satria zany manko no entin'io zavatra io rehefa avy eo. Ilay olona miraviravy tanana tsy mahavita ninina intsony totofan'ilay problemao izy rehefa avy eo dia izy efa tsy voninanao na inona intsony koa dia tratran'ireny fahakiviana lalina antsoina hoe depression ireny. Amin'ity an'io dia teteny aminao. Tsy mitsahatra ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fiantrany ianao. Isa-maraina dia avaoziny zany. Raiso amin'ny finoana zany hoe rehefa mbola maraina ny andro dia mbola midika zany fa tahaka ny fiposahan'io masoandro io, ny fiposahan'ny fitiavan'Andriamanitra amiko indray na inona alina izay nilalovako tamin'iny alina iny. Rehefa tonga ny mazava dia vonina foan'Andriamanitra hamindrafo samelan'elokontsika hanavondra ny fiainantsika ao aminy. Mety manadino zany amin'io fa ny vehivavy ozy izy na tsy hamindrafo amin'izay zanaka nalaoko ny kibony. Eny, mety manadino izy fa izao kosa tsy manadino anao. Izany nambarany ny Israely io rehefa jerevanao ny Baiboly dia tena variana anao amin'ny tantaran'ny Israely. Na mpianatra voatsela akory dia ozy ilay mpianatra hoe mahaditra paster reto Israely reto ozy. Malgré tout ça dia mbola zao ihany ve ny ataony ozy izy amin'Andriamanitra nefa voateo ny nahita an'izao. Tena hoe azoko tsara mihitsy ny zavatra tenenin'ilay mpianatra. Toy izao hoe ohatra antsika ihany dia zareo tena pire mihitsy. Dia hoe anakapo hoe nataon'Andriamanitra ho farany hidiny mihitsy, ho faran'izay ratsy mihitsy zany ny ohatra mba hahafahantsika rehetra mahita hoe na dia ny farany maditra aza mbola tian'Andriamanitra sy tsy fon'Andriamanitra ary tadiavan'Andriamanitra fihavanana mandrakariva. Maika fahy ianao. Jehovah ozy mandeha alohanao, izy no miaraka aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Ary zany nataon'i Jesoa Kristy indro momba anareo mandrakariva ozy izy ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny dikan'izany dia izao, tsy miala aminao Andriamanitra. Ianao no miala aminy, ianao no manadino azy, ianao no tsy te hiarina fa Andriamanitra mbola manolo tanana foana ary tsy reraka mihitsy izy manolo tanana aminao. Izao afatra izao dia efa maneho aminao fa mbola vonin'Andriamanitra hanorina fiainana vaovao mandrakariva miaraka amintsika. Ary zany ny tena olona mahomby ry havana. Ny olona mahomby dia ny olona izay tsy mi-give up, tsy mora resy ny olana, tsy milavolefiny eo anatrehan'ny olana fa vonina mandrakariva iarina foana na inona fahalavony eo dia hianohatra hatramin'ny farany izy. Ny famindrampon'Andriamanitra io mahagaga io rehefa nampianatra an'io Jesoa Kristy. Na ny tany mpianana hoe impiry tokony hamela heloka andralahako raha manohy tampoka izy ao anatin'ny ray andro. Fa misy fotoana, mety izany angamba ny tao ambadika ilay hoe misy fotoana efa leo mihitsy zavatra miverimberina foana ny antaniny amiko sy hifonany amiko. Toy Jesoa hoe zao ny ambarako aminareo tsy hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Ny dikan'izany zany dia hoe na fitopolo impito. Izany ao anatin'ny ray andro misy olona ao anatin'ny ray andro 24 heures ny resaka eto impitopolo ampitomboana fito izy manao zavatra tsy mety ka mangataka famindrampo foana. Toy izy Andriamanitra Jesoa hoe mamindrafo amin'ny foana. Ka izy ary nampianatra an'izany ka azonao ampiarina amin'ny mihitsy zany. Efa impitopolo anga ianao tamin'ity androandroany ity zao nanao ny tsy nety tamin'io zavatra izay mahatonga anao miraviravy tanana io dia hivoly ry havana. Io manameloka antsika sy milaza amintsika hoe fa leo anao Andriamanitra. Na impitopolo impito aza tsy makaleo azy. Zany akory tsy midika hoe manome permission antsika Andriamanitra hanota foana dia hanararoatra ny fitiavany antsika isika rehefa avy eo fa ny olona mahatsapa ny fitiavan'i Jesoa Kristy azy dia ho tian'i Jesoa Kristy. Ary rehefa tia azy ianao tsy hanao ratsy azy ianao, tsy hiprofite an'io fitiavana io ianao. Ny antony hanambarananao an'izany amin'ity an'io ity dia ny arenanao indray, ny hitsangananao indray. Avereny daholo
les résolutions kely be tabe, les discipline kely be tabe, alaivindray le carnet. Soraty daholo indray ny zavatra rehetra. Atsarao izay tsy nety tamin'izy teo, amboary, aza reraka mihitsy, toy izy foana, mareta fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Aza sarotiny alohan'i Jesoa, fa rehefa mbola vonina narina anao izy dia miarena. Ho azy rerian'ny voninahitra. Amen.